Coucou daholo zanagasikara. Efa miezaka foana manao fofohy ilay vidéo dia amin'izay mba tsaratsara ilay izy orgasme efa nandeha verina foana fa iny izany orgasme izany e. Ny atao hoe orgasme dia ilay fahatongavan'ny fahatongavan'ny tsirovavy ary ny fahatongavan'ny ranonaina. Ny vehivavy moa izany no resahana eto. Fa inona ilay izy e? Sensation. Mila mianatra an'izay ilay fientanan'ny vatanao izay ianao, na lehilahy na vehivavy, indrindra vehivavy. Izay ry kalapiso kely indrindra moa tsy maintsy ianao an'izay rehefa mandritra ny lela. Dia mila izany ry mianatra an'izay ianaro foana izay rehefa ilay mba tsisitsisy atao indry. Tsara ilaindry izany. Antony mantsy dia eo foana ilay hoe indraindray izao raha vao hoe matahotra ihany koa miaraka amin'ilay olona anankiray iny dia nandrera lasa ohatran'ny hoe menatra sy matahotra. Ka izany tsy dia ilaina intsony izay rehefa ilay hoe manambady ianareo rehefa mpivady ianareo tsy misy tokony hatahorana intsony izany fa ilaina mianatra an'izay. Mianatra an'izay fitempony fony fientanan'ny ilay asan'ny fiasan'ny rivotra izay izany indry. Dia ina koa manaraka ilay eo amin'ilay hoe tianao ny olona miaraka aminao, tsy avy ilay olona miaraka aminao. Raha tsy tianao izy tsy mety ilay izy. Ohatran'ny ahoana ilay tonga ny orgasme? Ny vehivavy afaka tonga im-be dia be 100-100 tsisy maharatsy an'izany. Fa ilaina izany ary izay koa mahatsara an'ilay izy. Izay mba tonga ilay hoe mandomando ihany koa. Ilaina izany. Dia ho an'ny ndrikory kalapiso kely eo moa izany ilay nisy niteny tany amin'ny commentaire tany hoe tena vatan'akondro be kiala rehefa tonga ny orgasme dia afaka eo amin'ny 20 segondra, 15 segondra, 30 segondra raha ela indrindra manodidina eo moa izany ny vatan'ny vehivavy ilay maka-aina. Ina moa izany filazana azy? Relax ve? Dia tsy misy olana izany. Fa ny ataon'ny lahy rehefa tonga amin'izay ilay orgasme izay ny vehivavy dia tsy mijery be eo ela daily. Nanino ity? Ka elahy raha hijery an'izay fotsiny dia tsy maintsy halazo ny lataka dia maty. Fa tsy manao an'izay lahy rehefa tonga ny orgasme vehivavy dia eo amin'ilay tsy mihetsika izay ny vehivavy fa niezaka elahy zany mikasika nono miadakadana, mikasikasika nono miadakadana, mikasikasika ny clitoris miadakadana eo ary manafosafo miadakadana ny vatany. Mandrapahatapitra izay 30 segondra izay. Dia rehefa tapitra ilay izy dia tsy eo ihany ilahy hoe teto ihany tsika no lelo ohatra hoe teo ambany raha matoa dia eo foana fa tsy maintsy mandeha miova toerana amin'izay toerana tianareo aleha. Antony mantsy lasa madilo be dia lasa ratsy be ilay izy dia lasa na ilay fientanana ara adino, lasa tapitra tampoka, tapaka tampoka ilay fifantohana, tsy mifantoka. Dia mandritra izay ilay ohatra ilay hiova toerana izay ianareo roa dia tsy maintsy mba eo foana ao ilay mifanosokosina. Izay. Ampiana foana ilay mifanosokosina manao ohatran'izao mifanosikosoka. Hitanareo ity madama ity ramose dia ilaina foana ilay ohatran'izao izany mandritra ny lela. Rehefa mafana tsara ny vatanareo roa dia tena tsara ilay izy avy eo ary mety tsara mihitsy. Ilaina ilay mifanosokosina sy mitakisikina ohatran'ny mifanoroka, mifampikitika. Ilaina izay. Dia rehefa miova toerana ianareo dia tsara ilay rehefa ilay hoe miova toerana iny dia manao position hafa indray. Izay no mahatsara ilay izy. Ary ho an'ny lehilahy mbola averiko foana fa ianaro ilay hoe mahakasika ny lataka mba ela vao tonga satria lasa ho an'ny vehivavy izany lasa tsisy fahafinaretana ilay izy satria tonga fotsiny tsy hita akory izay dika ilay izy teo. Fa ialahy mba mila mandinika madama ihany koa ialahy fa tsy ny lehilahy fotsiny mila tonga fahatany eo. Jereo tsara ihany koa ny toe-batana. Ny toe-batanao dia ilaina foana ny toe-batanao salama ve ianao. Ho an'ny lehilahy raha vao tsy salama tsy mety izany ihany koa io. Jereo ny fikolokoloana latan'ny tokotany ho an'ny vehivavy ihany koa ataovy salama tsara ny vatandry. Ny vehivavy moa izany matetika eto amin'ilay hoe adi-tsaina foana no mankarary antsika ary ambon'izay koa tsika rehefa ilay eto amin'ilay hoe ilay vavy miteraka eto lasa somary malaindaina izay. Ka mba mila mijery toe-batana tsara izany ohatra hoe narary kibo zahako inona ny anton'ilay izy, fantaro hoe taiza ianao omaly, inona sakafo nohaninao, inona ny akanjo mety nanaovanao mety niteraka areti-kibo,
inona ohatra ny asa nataonao mety niteraka areti-kibo, zay anie le fikolokoloana vatana e. Enao raha hihinana fanafody lava amin'ny zavatra tsisy dikany hoe marary andoha dia fanafody, marary kibo dia fanafody, ireny dia anisan'ny karazana inona moa izany? Drogue hozy ilay fitenenana, hamotika ny vatana, domelina ny vatana. Fa tsy dia ilaina loatra izany ilay izy raha ohatra ianao olona normal tsara dia hanao an'izany. Fa tsara hoe tsy maintsy izany ianao miezaka mijery ny toe-batanao, izay no tena tsara. Dia hitanao tsara fa mety ilay izy adikala piso kely dia tiavy ilay olona miaraka aminao, mankafy tsara indria, tiavy tsara mihitsy izy dia mety. Efa miezaka manao kotrakotrana miadana, ilay hoe kotrana isa-maraina, kotrana mialohan'hely dia mba manao an'izay aloha nareo roa, mahatsara ilay izy. Ary ho any lahy mila mianatra lahy manao izay mampaela an'ilay mampatanjaka tsara an'ilay lataka dia mitovy foana fentanana. Dia izay, mankasitraka tompoko.